Faly miarahaba isika rehetra ny tenako amin'ity androandroany ity andro sabotsy 4 novambra izay andro natokan'ireo vondrony kandida handehanana eny amin'ny 13 mai araky ny fanirin'izy ireo hatrany fa iandrasany be sy ny maro araky izany mety ho afitsika izay fidinana eny amin'ny 13 mai izay fa eto dia ndiresaka ny mombamomba ny pitsopitso ny fandaharana invité du jour tamin'ny alina izay niarahana tamin'ny andro Biahary sy Seg Gelé izay isany nandisy fanantenana ny gasy maro dia maro tokoa raha izany fandaharana tamin'ny Omaly alina izany fa zay dia azidiny milike ny video tsika ary azidiny ihany koa manao commentaire amin'ity video tsika ity mba afahanao mandravinareo hevitranareo reo ary azidiny toraky izany miabone amin'ny chaîne tsika mba afahanao manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nimsesisy tong matawata gasy tsy ampiandrely isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary rehefa niandrasany be sy ny maro tao anatin'ny fotoana vitsivitsy ny fasafasy izay ataony Seg Gelé amin'ny andro Biahary dia tanteraky izany ny aliny zoma 3 novambra lasa teo ka tamin'izany dia nahitana zavatra maromaro izay lesona azy tsoana tamin'iny fasafasy izay nataony ro lahireny fa milony dirantsika amizay fasafasy zay dia andao aloha hiresantsika ny pitsopitso ny mahakasika ny fitokonan'ireo andiany kandida izay tsy mitsahatra fa mihamandroso hatrany hatrany efa fotoana maromaro lasa moa izay no nanao fitokonana ireto andiany kandida ireto izay mitaky ny rariny sy ny hitsiny hatrany araky ny voalazan'izy ireo rehefa avy nangataky ny kianjany Barea moa iretsy farany dia tsy nahazo mihitsy mandraky teny androany satria tsy nakiny préfecture n'Antananarivo izany fidiran'izy ireo ao anatin'ny kianjany Barea izany ka dia voatery izy reto manao tahana eny amin'ny toeran-kafa toy ny Coliseum sy ny tariny fa androany 4 novambra kosa dia nanapa-kevitra izy ireo efa herinandro lasa izay fa ho eny amin'ny 13 mai amizay iretsy farany satria rehefa nosakanana moa izy reto no tsy ho eny amin'ny 13 mai tany am-piandohana dia amin'izao nefa nitapa-kevitra fa tsy maintsy ho eny amin'ny 13 mai ireto farany satria tsy misy faritra mena izany ho izy ireo ary tsy misy faritra tsy azo lehy izany rehefa anao fanehoan-kevitra malalaka sy ampitonina ny vondrony kandida tsy hoe hanakorotana akory ny tianay hatao ho izy ireo fa hanao fanehoan-kevitra amin'ny fangatahana tsotra izay ataonay izay ampilaminana tokoa izany fangatahana izany araky ny nambarany izy ireo fitokonana fitakinany rariny sy ny hitsiny tokoa moa izany ataon'ireo vondrony kandida izany nefa amin'izao fotoana izao nefa ny hita tazana sahady ao anatin'ny tsirasira Facebook fa maromaro ihany ireo izay olona efa somary naratra raha ny hita tamin'ny video miparitaka eny amin'ny Facebook eny tsy vitan'izany fa mandefa bomba mandasadranomaso ireo gendarme mba hanaparitahana ny olona izay mikasa ho eny amin'ny 13 mai kinanjo nefa ny misy amin'ireo olona izay ny andalana tsy mazaka an'izany afitsoko ny bomba mandasadranomaso izany ka misy ny safotra moa izay naterana amin'ny hopitaly ary misy koa ny naratra mafy hosetrin'izay hatrany moa dia maro ireo olona nanao fanehoan-kevitra mahakasika ny fandraisana andraikitra izay ataon'ny mpitandro filaminana amin'ny fanaparitahana ny vahoaka amin'ny alalan'ny bomba mandasadranomaso izay mandratra ny ain'olona ary mahatonga azy ireo sempotra mihitsy aza ny sasany misy vehivavy iray izay hita tany amin'ny sary fa torana mahitsiny ary noentiny tomobilin'ny gendarme any amin'ny hopitaly misy koa ny mpanao gazety manao ny asany izay maratra koa amin'izao fotoana zao ka noho izany dia nanao fanehoan-kevitra ny loholon'ny Madagasikara nilaza hoe tena tsy misy tsony ny demokrasia amin'izao satria tsy avela aneho hevitra malalaka ny vahoaka ary tsy avela hanao fitakina izay tiany hatao mba hiadivana amin'ny rariny sy ny hitsiny eo ihany koa ireo vondrony mpianatra izay tonga nanotrona ny collectif des candidats any an-toerana amin'izao fotoana izao samy nanao izay fanehoan-kevitra izay avokoa hajanoko hatreo aloha ny mahakasika ny fitokonan'ireo vondrony candidat amin'izao fotoana izao any amin'ny 13 mai fa hotizantsika ihany izany video izany amin'ny video manaraka eo fa ndao ara ho resadresantsika ny akony vaovao tamin'ny alina izay fasafasy nisy teo amin'ny andro Biahary sy ny Seg izay isa nandisy fanantenana ny be sy ny maro satria nanantena fa tena hisy zavatra hipoaka be ny voaka malagasy kinanjo nefa tsy zay ny zavanisy fa ny fanohitra tanteraka tamin'ny eritreretin'ny voaka malagasy raha atao jeritodika moa dia nanao fanambarana i andro Biahary efa andro vitsivitsy lasa izay nilaza izy tamin'izany fa matoa nisy ny accident hélicoptère izay nanjoanao andriamatoa Seg dia nisy zavatra tsy milamina tao ary nitrikitry ny andro Biahary mihitsy tamin'izany fa nisy fampitifirana tao anatin'ny hélicoptère ka izany nahafaty iloty tsy le anankiray maty miaraka taminy ka Seg irery ihany no nivoaka tsy maty tao hoy andro Biahary hatrany ka noho izany dia tena misy magoy tsy mazava ao hoy izy ka raha tena matoky tena anao andriamatoa Seg hoy izy tamin'izay dia ndao hanao fasafasy ka ino tokoa andriamatoa Seg fa nanaiky ny hanao fasafasy ary hanao duplex amin'ny Real TV miaraka amin'ny andro Biahary kinanjo nefa nandritra n'izany fasafasy izay nataon'izy ireo izany dia tsy nanana proof mazava moa i andriamatoa andro Biahary fa mody nanao diversion amin'ny zavatra hafa izay afera tsy misy idiran'ny Seg akory raha ny fahafantarako azy vantany votsy nanana proof moa andro Biahary dia tany miresaky ny bois de rose sy ny trafic izay ataon'ireo mpitondra tany no ny fatrarany satria izay no mety hanana ny proof raha ny fijeriko azy tsy haiko aloha izay proof anana ihany na marina na tsy marina fa raha ny fijeriko azy dia mety ho izay ary maro ireo olom-pirenena izay maneho hevitra nilaza hoe Seg no voajono ny andro Biahary ho izy ireo mba hatany fitaovana hanehony amin'ny voaka malagasy izay tena zava-misy ambadiky ny fitondrana aritra amin'izay sy ny magoy rehetra rehetra zay araky ny fanehoan-kevitra ny olom-pirenena fa tsy fantako izay tena mahamarina azy
satria ny olombelona moa samy manana fomba fijeriny ary ny tsirairay tsy hitovy fisainana mihitsiny ka noho izay ara dia samia isika rehetra manao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba hafahana mandravona ny hevitra ny tsirairay amin'izay mety ho fahitany an'ity fitondrana ity sy izay mety ambadika ny débat izay nisy tamin'ny Andriamatoa Andry Biary sy Saigy tamin'ny Real TV iny fa ny zavatra hita sy tsapa anatry ny débat izay nifanaovan'izy ireo tamin'ny Real TV iny dia hita mibaribary fa tena natoky tena tanteraka Andriamatoa Saigy ary hita fa tena nanana sûreté tokoa ny lehilahy ary saha nijoro moa izany lehilahy izany hatramin'ny farany nitondra ny proof izay tsy azo divirana mihitsy raha ny fahitana azy aloha hatreto. Maro ihany koa moa nivoaka malagasy menomenina tamin'iny resaka en direct tamin'ny maliny amin'ny hoe mandany crédit nay fotsiny mandany forfait nay fotsiny ka noho izany dia nanapa-kevitra Andriamatoa Andry Biary fa hizara crédit hony izy ao amin'ny pejiny izay nambarany hatrany. Ajany koa aloha ny mahakasika ny vidéontsika anankiray ity ka dia samia ary isika rehetra maneho ny heviny ao anatin'ny commentaire n'ity vidéo ity hatrany mba ahafahantsika mandravona ireo hevitran'ireo anaovantsika vidéo manaraka eo. Miangavy anareo ihany koa hilaiky an'ity vidéontsika ity ary manasa anareo antanandroa mba hiabone amin'ny chaîne-natsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay alefa any amin'ny sisy tonga tawatagasy tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa. Eko maro tanagna tsara moniny tany fa raiky zay zalama variagna matama navahiny mandalo anao na ko anao topitany fa gasikara meva sady manakarian fa ny mampalahelo olo maro sahiragna vahoaka matinjale Zagnahare mila vonjy dino sinay Zagnahare omimpitondra hidisy ty fireneny zay na de zegny zaho zanakadako zaho zanakadako zaho fiera fa zanakadako zaho zanakadako tsy mivakirano iae akopakopa hony tananao fa za mitanondriky atoy izao atsika mifandraisa tagnagna gasy tia fihavanagna na tsy monandrefagna avaratra antsignianagna ivon-tany atroby malandy malama nangita antsika jiaby na fohina lava mahantra mpanambola antsika jiaby anombany volony aty amin'ny vilina ampitan-dranomasy malagasya zanakadako zaho zanakadako zaho fiera fa zanakadako zaho zanakadako tsy mivakirano iae asa mity gasikara tanindrazana malala ivavagna ny tsy manaranare gologolo ty gasikara mbanoso fa tsy latsika fara ny fitiavagna anao tsy miala angatagnono veny ty sy fara tiara baba avambonimbony avambanimbany avambonimbony avambanimbany zanakadako zaho fiera fa zanakadako zaho tsy mivakirano iae zanakadako zaho fiera fa zanakadako zaho tsy mivakirano iae Volcan Studio.